Ho aminareo mandrakarivany riavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Avaozy ny lalam-pifandraisana. Avaozy ny lalam-pifandraisana. Asongadiny mofinainantsika an'io zany. Arak'izay hita ao amin'ny Matthieu 5 ny andininy 220 hatramin'ny andininy 420. Avaozy ny lalam-pifandraisana. Tao amin'ilay lahateny na toriteny lava izay nataon'i Jesoa tao an-tendrombohitra dia nitondra fanavaozana maro momba ny fiainan'ny jiosy ny lalàna i Jesoa Kristy. Misy ny lalàna izay napetraka ifampitondrana, ary tamin'izany indrindra no nitenenan'i Jesoa fa tsy tonga izy handrava ny lalàna fa hanatanteraka. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 5:10 eo ambony eo. Ary dia indro manomboka eto amin'ity mofinaina ity misy karazam-panavaozana maro hitantsika tany sain'i Jesoa. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, fa izao kosa milaza aminareo hoe. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo hoe. Efa renareo fa voalaza amin'ny Taolo hoe aza mianitsy, fa izao kosa milaza aminareo hoe, sy ny sisa sy ny sisa. Hitantsika izany eo amin'ny tohan'ny manaraka rehetra eo. Ity no fanavaozana voalohany amin'ireo izay voambara fa voalaza ny lalàna. Dia indro hitantsika misy lalam-pifandraisana tian'i Jesoa havaozina ao anatin'izany. Eto izao dia hitantsika ny hoe aza mamono olona, izay heverina fa lalàna faratapony, fahadosoana faratapony, ary fandikan-dalàna tanteraka izany ka mendrika ho tsaraina izay meloka tamin'izany. Tsika raha teo mahafantatra fa isan'ny lalàna izay voafaritry ny didy 10 mihitsy ny hoe aza mamono olona. Eto nefa dia misy fanavaozana ataon'i Jesoa Kristy tsy izay mahafaty olona manala ny aina fototra ihany no antsoina hoe mamono olona araka an'i Jesoa, fa izay rehetra malomaloka fifandraisana amin'ny hafa dia ambara fa famonoan'olona avokoa. Izay rehetra manazimbazimba ny hafa ka tsy mihevitra ny hafa dia efa famonoan'olona avokoa. Izany no itenenan'i Jesoa hoe izay rehetra tezitra amin'ny ralàna dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Nazovanao amin'ny ralàna hoe olom-pony ianao, ary nazovanao hoe foka ialahy. Izany rehetrarehetra izany dia endrika famonoan'olona avokoa ho Jesoa Kristy ka mendrika ny ho tsaraina. Arak'izany dia misy voalaza tsara eto mihitsy fa iza moa no tsy nandalo an'izany. Raha izany dia mendrika handalo fitsarana avokoa, ka io no fanavaozana tian'i Jesoa ho hatsaraina kokoa. Ka misy ny rekoro na ny lalana azo ialana dia ny fanatsarana ny lalam-pifandraisana. Izany no anoloran'i Jesoa hevitra eto manao hoe raha ianao andeha hanatitra ny fanatitra ao eny amin'ny alitara, andana aloha ataovy izay hihavananao amin'ny rahalanao. Raha hitanao fa misy tezitra amin'ny rahalanao dia andana aloha manatona ataovy
izay havanana. Zava-dehibe amin'i Jesosy io fifandraisany mino. Ary hitantsika fa lalam-pifandraisana manasongadina ny lalam-pihavanana. Amin'i Jesosy tsy ny fitsarana no mialoha lalana, tsy ny famaizana no voalohana, tsy ny valifaty na ny famaliana izay nataon'ny hafa no lahara-pahamehana, fa ny hahatsara fifandraisana, ny anasongadinana ny fihavanana. Zany indrindra no lalàna tian'i Jesosy atao, dia ny lalàna hanatsarana ny fifandraisan'ny mpiarabelona, ny fifandraisan'ny mpino. Fantatsika tsara Jesosy Kristy rehefa nanontaniana amin'ny didy izay lehibe indrindra, dia navalin'i Jesosy tamin'izany fa ny voalohany dia izao: tiava ny Jehovah Andriamanitra ao, ary ny faharoa dia ny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany lalam-pifandraisana, lalam-pihavanana, lalam-pitiavana izany ry havako malala no zava-dehibe indrindra amin'i Jesosy Kristy. Ary tsy gaga isika raha manasongadina an'izany hatrany Jesosy, satria izy tenany mihitsy no efa zary tonga fihavanana tetỳ amin'izao tontolo izao, zary fihavanana ho an'ny olona rehetra. Izy Jesosy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana no efa nampihavana atsika zanak'olombelona tamin'Andriamanitra rainy. Isika izay lavitra fahiny no efa nampihavan'ny Kristy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Ary ny hazo fijaliana raha teo dia manambara ny fampanakaikaizan'ny Tompo atsika samitsika, isika izay sarotra atonina sy sarotra mifanatona, isika izay sarotra mifandray rehetra, dia ampifandraisan'ny lalam-pitiavan'i Jesosy, ilay lalam-piaramonina vaovao izay tian'i Jesosy iainantsika. Ry havako malala, avaozy ary ny fifandraisanao. Avaozy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, fa avaozy ihany koa ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona, amin'ny mpiaramanompo, amin'ny mpiaramonina, amin'ny mpiaramiaina ao anivon'ny tokantrano, ao amin'ny ankohonana, ao amin'ny mpiray-tam-po, ao amin'ny mpianaka, ao amin'ny mpivady sy ny hafa rehetra. Zany no efa nasandrantsika mandrakariva ao anatin'ny vavaka izay ataontsika, ny amin'ny fanasongadinana ny lalan'ny famelan-keloka, mba ahafahan'Andriamanitra mamela ny elontsika raha teo. Dia hoy isika hoe mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ry havako malala amin'ny Tompo, avaozy ary ny fifandraisanao amin'ny mpiaramonina aminao, avaozy ny fihavanana izay misy eo aminao. Amintsika malagasy ry havako malala, misy vidiny loatra izany fihavanana malagasy izany. Fihavanana malagasy izay mifanindran-dalana amin'ny didim-pitiavana izay ampianarin'i Kristy atsika, ka dia tsy ho sarotra amintsika ny manatanteraka izany. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Jesosy malalo misaotra anao zahay, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, misaotra ny amin'ny fanekenao hanavao anay mandrakariva, amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fanainao masina, amin'ny alalan'ny famondram-ponao. Ankehitriny izay Tompo noho ny amin'ny teninao, dia vonina hanavao ny fifandraisanay amin'ireo rehetra mpiarabelona aminay, amin'izay rehetra mifanerasera aminay, amin'ny mpiray vodirindrina sy izay rehetra mpiara-miasa, mpiray sehatra aminay, indrindra amin'ny mpianakavin'ny finoana. Dia mangataka ny indra fonao lehibe zahay, ny amin'izay tsy fahatanterahanay rehetra, fa ianao kosa
hitondranay eo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana araka ny teninao. Vavaka izay amin'ity andro anio ity, ry Jesoa Kristy tomponay, ho an'ireo rehetra havanay, mpiara-monina aminay, ho an'ireo rehetra mpianakavy ny finoana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fisedrana, fizahan-toetra amin'ny endro maro samihafa, ianao ampionina sy ampahery. Ianao Jesoa no ampitraka ireo azony manjo. Ianao no fanantenana ho an'ny mino ka dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy zokinay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitro, eny misaotra. Amen.